Nanomboana ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Indray ny hafalianay ry Tompo Rainay izay any an-danitra. Amin'izao herinandro vaovao omenao anay izao. Misaotra anao izay ny amin'ny fitantananao ary misy mahatoky izay Tompo fa mandray an-tanana mijery ny tsiprim-piainanay ianao ny amin'ny hoavinay rehetra. Fa izay kosa dia hifikitra ino atoky ary hanatenanao hatrany iny. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika fa afaka nankalaza sy nameny voninahitra azy omaly noho ny aladin'ny sekolelady. Ho azy irery anie ny voninahitra. Amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ary dia ny ohabolana toko 7/15/5 no zaraina amintsika ry havana. Miopana hatrany amin'ny lohahevitra antsika manao hoe manantena an'Andriamanitra. Andeo vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao. Amen. Ny ataontsika tsirairay avy voalohany ao anatin'izany ry havako dia maneho ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana fa vitan'ny Tompo ny manan-tanteraka ny fikasanao. Eny, izay fanirianao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Vitany koa ny mamaha amin'ny endrika samihafa sy fomba samihafa mety ho tsy nampoizinao akory aza. Mamaha izany olanao izany. Noho izany dia fadio ny mitoky amin'ny fahaizana, amin'ny fahalalana fa voafehitra ihany ry havana ny antsika olombelona. Voafehitra no haintsika, voafehitra ny vitantsika. Noho izany dia zava-dehibe ry havana. Tena zava-dehibe amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao. Ianao ho tonga any amin'izay irianao. Ho tonga any amin'izay lalakaleha ary mahazo ny zavatra mety efa nandrasana efa ela dia ela. Izany dia ataon'Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitrapony anefa. Ry havaka, ny fanantenana ao anatin'izany dia miopana amin'ilay hoe maneky azy amin'ny alehanao rehetra. Fantany ny mahasoa anao, mitantana sy mivimbina ary miaro izy. Ry havako, inona no kasainao atao amin'ity herinandro vaovao ity? Eny, inona no fanirianao ho amin'ny ho avy rehetra? Iaino ary ity tenin'ny Tompo ity. Andeha mbola aveliko vakiana izany manao hoe matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao. Mirary ianao ho tonga amin'ny tanjona alery havana ary ahazo an'izay iriana ary. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany. Amen. Vavaka isika. Tompo, fantatrao ny ao am-ponay tsy miloaka. Fantatrao ny efa nangatahanay teo anatrehanao hatry ny ela. Ankehitriny dia mangataka aminao ary izahay. Tantany, vimbiny mba hahazo izay iriana araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.